Amin'izao alina izao dia tafaradalana aminao indray ny tenako tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anaty ny fampalalam-baovao faharoa fahitalavitry MATV manatitra ny araba ary manasanao ampanajana indray anaraka an'izany vaovao izany hatramin'ny farany isan'ny vaovao asongatina ary mahakasika indrindra raha ny fandraisan'ny filoha erajonary mampianina an'ireo ambasador vaovao eo anivon'ny Algérie, Australie tamin'ity androany ity eo ihany koa ny fitondrananao indrindra ny akon'ny etsika andro anakalanana marina ny andro tsy foana sigara teto amintsika ary eo ihany koa ny etsika samihafa toy ny bazar chic isan'ny asongadina ary ao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary isan'ny asongadina ihany koa mikasika ny fitakiana izay ataon'ireo mpianatra eo anivon'ny ENS asaina vetrany ianao anaraka ny vaovao nasongadinana ny lafiny ara-politika ary eo anivon'ny anteny miram-pirenena manomboka izao dia manana karatra fantarana mahasolom-bavam-bahoaka azy ireo mpikambana tsirairay avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena mitondra fanazavana mofo makasikasika indrindra an'izay karatry ny solom-bavam-bahoaka izay Andriamatoly Ousmane izay papakateny eo anivon'ny anteny miram-pirenena ankoatran'izay ihany koa moa dia nasiany resaka ihany koa mikasika ny fampiasana ny antsoina hoe kokarta raha antsika ny anjinjeny. Anisany notakiany solom-bavam-bahoaka ny herinandro lasa teo ny famoahana ny karatra mahasolom-bavam-bahoaka efa bolana taorian'ny joroan'ny anteny miram-pirenena vao nivoaka izay karatry ny mahasolom-bavam-bahoaka izay. Tafiditra ao anatin'ny règlement intérieur ny anteny miram-pirenena ny fananan'ny solom-bavam-bahoaka karatra manokana ahafantarana azy fa izy dia anisan'ny mpikambana ato amin'ny anteny miram-pirenena. Dia izy navoaka antsika aty ho fantatry ny indrindra moa ny eo amin'ny lafin'ny mpitandron'ny filaminana ny tsara mahita an'ity dia miloko menamena le izy misoratra karatry ny solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara zay zany misoratra eo aminy dia misy an'io le hoe emblème ny république antsika io menamena le izy dia misy an'ity le drapeau ntsika malagasy ty ao anatiny fotsy ny lokony dia misy an'le drapeau ntsika fotsy mena maitso ary misy ny sarin'ilay solom-bavam-bahoaka dia soniavy filohan'ny anteny miram-pirenena. Ity lay numéro ty dia numéro ny filaharany anaran'ny solom-bavam-bahoaka ato anatin'ny anteny miram-pirenena. Zay zany tsara ampahafantarana antsika mpitandron'ny filaminana sady raha teo koa iaditsika amin'ny indraindray misy hosoka amin'le hoe mety misy olona manamboatra dia manolaza koa hoe manana an'ity karatsy ity zany. Momba ny fampiasana ny kokarta amin'ny fiara ampiasain'ny solom-bavam-bahoaka indray dia nisy ny fanazavana ny eto mpampakateny ny anteny miram-pirenena. Itsika moa ao anatin'ny hoe androm-panjakana mpanao lalàna dia tsara mifanaraka amin'ny lalàna ihany koa ny zavatra atao ao voalaza mazava tsara koa io ao anatin'ny règlement intérieur ny anteny miram-pirenena ny fananana an'le kokarta zany ka io anefa tsy misakana ny isavany mpitandron'ny filaminana ilay fiara mitondra ny kokarta fa rehefa avy eo ny raha ny solom-bavam-bahoaka ny ao anatin'ilay fiara dia tokony maneho an'ity karatry ity zany ilay solom-bavam-bahoaka dia alefan'ny mpitandron'ny filaminana mandeha izy fa tsy atao hoe tsy hoe ho savainy na anaovan'le zavatra zay hoe ataony io zany. Ny solom-bavam-bahoaka 720 dia azo izay karatra mahasolom-bavam-bahoaka izay avokoa androany.